mbola manandratra ny fiarabana ho anao izay manaraka anay amin'izao takariva izao atao anatin'ny fandarana l'entrevue izay iarahana amin'ny vahintsika hafa indray amin'ity takariva ity satria dia akatoky ny fifidianana fiodinana faharoa isika noho izany dia ny politika hatrany no mibahana ny vahintsika amin'ity takariva ity dia Andriamatoa Tovondrainy René Fulgence Pandrara ary manohana ny candidat larana fahatelo ambin'ny folo Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Miarabanao René Fulgence. Merhaba ni Jerry, merhaba tsika koa ny mpanaraka ny l'entrevue eto amin'ny Dreaming ary faly ny tenako miaraka aminao eto miaraka amintsika ny tokantrano any mba hiresadresaka. Fahitako anao zao dia tanora ianao ary manohana ny candidat Andry Rajoelina izay tanora ihany koa. Ataoko fa tonga dia antony iray anisan'ny nanohananao azy izany. Voalazanao tsara ilay izy Jerry satria ny antony nanohanako ny Andry Nirina Rajoelina izay candidat numéro 13 dia tsotra resy lahatra aho amin'ny zavatra rehetra manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ino moa ilay hoe voalohany ka hatramin'ny farany? Ny voalohany dia tanora izy araka ny teneninao teo, tanora izy ary tanora manana kalitao mahafeno zay kalitao mahafeno amin'ny antsoina hoe ho mendrika ho mpitondro zany hoe mahavoafeno an'ilay fepetra zany izy zay aloha ny fahatelo dia mbola hitako ihany koa ny mampiavaka azy dia tsotra hoe amin'ireo programme an'asa zay eritreretiny mively rano zany ny vely rano na koa le fifanekena zay apetraky ny amintsika malagasy zay entin'ireo dia ananany eo le makalite mampitondra azy fa mbola ananany koa lay toetsaina vaovao tsy toetsaina malagasy mihitsy ilay izy fa toetsain'olona tafita amin'ny fiainana zay zany izy zany hoe tsy ny malagasy tsy ny amerikanina tsy toetsain'izaniza fa toetsain'olona rehetrarehetra iombonina ny olona tafita ny olona tafita amin'ny fiainana dia misy an'izay fotom-pisainana iarahana zay hoe inona nataonao natonga anao tafita Jerry, inona nataonao natonga anao tafita René, zay qualité zay zay toetra zay ananany dia zany efa mino an'izay toetra zay dia hitako hoe tsy misy fomba hafa na le fomba taloha sy le fomba fijery teo aloha dia efa tsy metsona ny Madagasikara. Ny fomba fijery ny fomba fanaovana politika teo aloha dia efa tsy metsona ho an'ny Madagasikara fa ny fomba fijery vaovao no tokony mba ilokolokana zany eto Madagasikara zany hoe zay toetra teneniko zay toetra zay zany dia est égal succès zay toetra teneniko ananany Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina zay zany dia manome fahombiazana hoe fampandrosoana na fandriampahalemana na inona koa famoronan'asa ninona zany ao ambadiky ny eo ao dia noho nyty toetra ty noho nyty qualité ty dia tsy maintsy tanteraka ny fahombiazana. Afaka miresaka an'izay mihitsy ianao satria fahalalako ihany koa dia mandalina ny mikasika ny fomba azahoana fahombiazana lakle ny fahombiazana izay ny programme anasanao amin'izao aloha ary ataoko fa ao anatin'izany tsara ianao ary mahita izany fa mifandray amin'izay ny candidat zay toananao Andry Rajoelina izay mihitsy araka ny teneninao teo hoe inoako le izy fantatro le izy sarotra agnamiko amingamba ny irako iresaka aminao iresaka amin'ny vahoaka malagasy ny tokantrano hoe René Fulgence dia manohana ny Andry Nirina Rajoelina. Azoko ataony hoe ny mifidy ny Andry Nirina Rajoelina candidat numéro 13 ny tokantrano any dia samby mialy azoko atao manao an'izany fa ny mahatongahy tonga eto dia ny ampahafantatro zany malagasy rehetrarehetra hoe misy formule io misy ny fomba fanao zay ny firenena rehetrarehetra matanjaka eto ambony tany dia nandalo an'io départ io nandalo an'io vo nioty vo nijinja vo ny sitraka an'izay antsoina hoe fampandrosoana zay ka io zay zavatra ianarako zay na ny samirery io ny sambatan'olona zany mila manana ny toetsaina io ny mpitondra mila manana toetsaina io ny madinika ka te iova mila manana toetsaina io dikan'izay zany tsy toetsain'izy izy io fa toetsain'olona rehetrarehetra araka teneniko teo io nefa ananany Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina le numéro 13 zany ananany le hoe teneniko aminao ngamba teneniko avy hatrany ngamba hoe ina moa le hoe qualité tanora izy mbola raisitsika hoe ta 1975 izy teraka tsy rery no président tanora ary ho président
hitondra ny Madagasikara ny fampandrosoana tanora zany. Ny président ny Canada tanora i Justin Trudeau anao tsara mahalala an'izay jery tanora izy zay lany premier ministre tany Canada zay mametraka modely tsy jerena amin'ny fahatanorany fa mahalala hoe zao ny tokony ataony satria mahalala ny olona clé io izy fatany le fomba fanao raha te ho tafita amin'ny fiainana zay aloha zany ka noho izany fa maro ihany ny président tanora fa tiako tenena le fahatanorana zay misy lay toetra le fahatanorana zany tsisy dikany ray koa raha ohatra hoe raisitsika hoe le fahatanorana ny tena mazava-dehibe azy tsisy dikany koa ny fahatanorana raha fahatanorana na olona tanora nefa tsy mahavita nininina fa le toetra le mahatanora zay nefa anana n'lay qualité mahafeno n'le fepetra hatonga azy ho pitarika inona le qualité voalohany ny toetran'olona ho mpitondra tompoko dia olona manana fotom-pisainana zany hoe antsoina hoe inspiration na koa aingam-panahy ino antsoina aingam-panahy zavatra eritreretinao hatonganao afahanao mamita ny asanao mampitondra anao ino moa le eritrereta ny mahasoa n'le olona tarihinao olona tantananao zay nantsoina hoe toetrain'olona mpitondra eo le politique resantsika zao fa mitovy ihany na misehitry ny politique na misehitry ny politique de développement na fampandrosoana ny orinasanao na ny fianakavianao faharoa ananan'izay inspiration zay ila inspiration hitanao am'le programme anasany ao anatin'ny m hitanao hoe reto ny lara-pamena maro reo 3 reo velirano reo zay efa nazavako ihany izy io tamin'ny ainao manjery hoe ny velirano de dikan'izay pacte na koa olona manao velirano zany dia olona anankiray no miresaka amin'ny vahoaka miteny hoe zaho dia manaiky ary manao fatidramo fiteninay azy aminareo mititiky zay anao tokoa mahay an'izay fiteny zay mititiky aminareo fa zaho tsy hamadika anao fa anao rahalahiko anao anabaviko zaho tsy hamadika anao zaho tokisanao zay fitokisa zay zany ny zavatra ataony eo ananany zay ananan'lay toetsaina zay manana le projet na koa le fieritreretany ahoana na mpivoarako ny Madagasikara inona ny fomba ataoko inona tsy maintsy ataoko ananan'zay ananan'le fahasahina satria ny président tsy sahy hilaza ary hitory hanambara am'ireo olona zay tantanany dia tsy président zany olona imposteur zany olona mody anarana fotsiny zany fa ny olona mahay mandray andraikitra ny responsabilité zany fatany hoe zaho de ray aman-dreny ny zanako dia tezaiko araka amin'ny fomba tokony hitezana azy ananany Andriamatoa Nirina Rajoelina hoe sa izy miteny amin'ny malagasy hoe ovako Madagasikara zay fasahina zay nefa tsy hoe fasahina tao an-trano fotsiny tao fa zay fasahina zay rehefa nanomboka tamin'ny 2013 izy tsy afaka nilatsaka mifitiriko azy amin'ny maha olotsotra rano tenako an'izay de tsy teto hitsenanao mihitsy izy teo ny fitondrana teo ay nianatra momba an'izay izy nandeha naneran'izao tontolo zao manamba hoe ahoana afako mitantana an'ity firenena ity maro olona nanome sosikevitra anazy hoe zandrikely raha te ho tafita ianao hampandrosan'ny firenenao ianao ary andrasan'ny malagasy ianao ty toetra ty mila nananao de anisan'ny voaray anatin'izay zany lay fasahina manaraka an'izay de ny hoe ny fiainoanao toetrana lidera tia ny fahaizanao mihaino ny olona tantananao de ny vahoaka raha ianao mihaino ny olona tantananao dikan'izay zany ina ny zavatra ilain'le vahoaka anao mila mahaino an'ireo fa ny zavatra misy ny firenena anankiray raha vao tsy mahay mihaino an'izay tsy afapo le vahoaka de manina le vahoaka mitabataba le vahoaka de tsy mitrotra izy de tsy azo rehefa mitrotra le vahoaka de atadio tsara fa misy foana ny antoko politika mifanohitra am'le eo amperinasa de tsy maintsy masika tesy reto vahoaka reto satria tsy henonao tsy rairahinao de tsy tafahiditra ao anatin'lay mpitondra mahay zany ianao Nirina Rajoelina candidat numéro 13 dia manana an'izay fahasahina zay ka manao an'le teny hoe zao fitako aminareo ty ary mihaino le vahoaka hoe fatariny ina ny lain'le vahoaka de ny manaraka an'izay ngamba de hoe fanetretena ino le tsoiny hoe fanetretena dia manosika anao sacrifice zany hoe hahafoy ny zavatra ereretinao atao tsainao noho ny fandeferana mandefitra zany ianao hoe aha tsy manino fa noho ny tombotsoany besiny maro de ajanoko ty aloha na dia zao aza ny antony zay zavatra zay hitako aminy inona ny antony nahitavako an'izay toetra zay miantso izy zereo tsara raha anao mihaino ny publicité na ny propagande ataony de miteny hoe hiaraka isika
ndaotsika iara-iasa ndaotsika ifanampy miantso zany izy ny vahoaka malagasy hoe le vahoaka malagasy nohony anao tsy mandray andraikitra ne mahatonga antsika ohatra zao hoe fa ndaotsika iara-iasa zay le fanetretena zay nga mba azoko itondrana hoe le qualité ny antsoina hoe mpitondra afaka mampivoatra ny Madagasikara ary io anatin'le lakileny le fombiaza le nitenena teo io ndrindra matsy raha ny vinna fepitaona tanterahany candidat Andry Rajoelina ireo fampanantenana dia eo amin'ny 10 taona aminao ve azo tanterahana tsara ao anatin'ny 10 taona ireo fampanantenana izay nataon'ireo azo tanterahina ny velirano zay ataony Andriamatoa Andrinirina Rajoelina candidat numéro 13 ny antony araka ny teneniko teo efa mafeno le fepetra sy lay formule azo ray apinaray manome dimy science io c'est la science io zany ny science ny anaratsika tany ampianarana hoe ray apinaray anakidimy anakiray dimy ratsatanana ray manome dimy efa mipetraka io formule io efa fatany zany io efa hitany io efa tsikatry io hoe raha vao ty toko an'izao toko an'izao toko an'ty toko an'izao ohatrany hoe mora izy raha fa teneny koa dia zay mahatonga ny sasany tsy mino non ananany le formule dia io formule io no mametraka hoe ao anatiny 10 taona hitondrako dia zavatra ohatrany zao no tsy maintsy vita ary rehefa vita reto automatique izy ianao zasy ianao dia mbola hiteny hoe aleo tohizany mandaha manaraka automatique ene zany automatique zany fa ny ankamaroan'ny olona zany avy dia mieritreritra n'ilay négatif izy hoe tsy ho vitanao zany 10 taona zany ny ela mahabe zaza ne zany ny ankizy zany raha vao niteraka amin'ny taona 2019 efa 10 taona izy après an'izay efa maro zavatra ianaran'le ankizy ao anatin'izay 10 taona zay dikan'izay zany hoe fa ny hoan'ny olona mahay an'izay la clé anantsoina hoe midirana makany amin'ny fombiazan'izay na fampandrosoana zay dia tsy manana ahiahy izy ary tsy azo ny atao ny mametraka ahiahy ny olona mpitondra na koa mpitarika za ty dia mampianatra ny olona hoe raha ianao teo tafita ny fiainana tsoaho ny fotom-pisainana miiba négatif fa mila miditra anao hoe vitako zavatra nampiasan'ny Barack Obama ny zany ny olona rehetra ny nampiasan'izany formule zany satria Barack Obama niaina mahalala hoe tsy maintsy vita io mandritra ny fotoana anatarako ny mandat voalohany dikan'izay zany vita io ary za zany mino no ny fananany ny fahafantarana n'ilay formule za resy lahatra satria nresaka miaraka amin'ny ekipa sy ny sisa hoe tena tanteraka le izy satria le fotom-pisaina zay zany le problème le tsy misy teto Madagasikara ny akamaroan'olona teto Madagasikara zany tsy nanana an'ilay hoe ahoana afako makery fa dia hoe eo fotsiny tao le tsy fandraisana andraikitra tao le fikorotanana tao le tsy fisianana antsoina hoe ny fahafantarana ny lahara-pahamehana raha vao anao tsy malala ny lahara-pahamehana ny fiainana na ianao na izaho dia eo foana atsika mihodina eo nefa atsika zao fa tafiditra ao anatin'ny taona tokony mba hanao rattrapage tokony mila manao rattrapage ny malagasy ary le problème manko le malagasy tady atahotra hiditra any amin'ny antsoina hoe fampandrosoana tady atahotra mahita autoroute tady atahotra mahita miami ina tahoranao an'izany io anao no mila miezaka miaina amin'izay fomba zay hoe aty miami aty ny autoroute ny train fa tsy mbola iaina amin'le train mandeha 30 km/h itsonytsika tokony tsy mandeha amin'le fomba fanao hatra amin'ny dadabe isika fa tokony hiezaka hoe aleotsika mila fiainam-baovao ary io 10 taona io ahavitana la émission ama président azy amin'ny 2019 vita io 10 taona io satria anana n'lay fomba afahana manatanterana zay le fomba afahana manatanterana an'izay dia ina le fahasahina le fahaizana mametraka tanjona amin'ny fiainana ny programma zany reny le tanjona teneniko izay le velirano dia ina amin'izay afahana manatanteraka an'io dia tsotra ilaina ianao sy zaho raha ianao zany manaiky mamela anao hoe René ampianaro anglais aho René ampianaro an'izao aho apio René raha velanao zay dia avy dia mandeha ny zavatra rehetra fa ino mahatonga n'olona anankiray miteny hoe tsy mino an'io satria izy misafidy tsy hino misafidy izy hiaina amin'le fiainana efa mahazatra azy dadabe nefa niaina tamin'io 7 taona zay ny fahaleovatena zay voaraitsika eto Madagasikara fa hatramin'izao tsika tsy mahita fombiazana mbola miaina ao anatin'ny loto miaina ao anatin'ny saina mbola tena tsy afaka mifanampy dia zay mahatonga ny Andriamatoa Andry Rajoelina miantso ny malagasy hoe
andao isika hiaraka zaho ozy izy dia manao velirano manao mametraka teny manao mititika aminareo raha ohatra zay azahoany malagasy azany atokantrano zany ohatra hoe minia prezay ngamba ny azahoana azy raha midika amin'ny teny français je vous jure I swear to God fa tena za dia vitany io vita io tena tsisy fepetra ho izy ny fiteny sans condition ny condition de tsotra fatan'lay formule hoe ray ampinan'ity ampinan'izao mandeha araka ny lahara-pahamehana le izy ina lahara-pahamehana tsy miamio kosa ny lahara-piamehana fa inona anao mila misakafo za mila misakafo anao mila fara karaha manao mila miasa ny économie ny sava ny importation afaka mivarotra ny velany misokatra daholo lala ny resaka arakasa rehetrarehetra ny mpianatra vao nahazo baka na vita fianarana mila manina mila afaka mamorona orinasa ho azy zay tsy nisy teto Madagasikara hatramin'izay za ty manana orinasa fa nikofoka aho nafako manana ny orinasa io ary ninoky orinasako zay zany le inona ndray kosa raha ny andrasanareo raha ho anareo raha ho an'ny René Fulgence mety hoe mitarika olona ihany koa sa hoe tsy manderery sy mazava fa tsy manderery inona ny andrasanareo na koa inona ny andrasan'ny faritra izay avinareo ve ohatra ihany koa satria ianao koa dia avy any amin'ny faritra atsimo any mety misy attente amin'izay programme anasan'ny candidat Andry Rajoelina zay ny andrasako ary fantatro fa ho avy satria noako dia ny fampandrosoana ny Madagasikara Madagasikara iray anisan'ny nosy faefatra lehibe indrindra eto ambony tany Madagasikara manan-karena Madagasikara tanora olona Madagasikara tia mianatra Madagasikara mba te hivoatra koa mba te hitovy amin'ny hafa Madagasikara mba ho tiako ho derainy any ivelany hoe ndao akany Madagasikara Madagasikara mba tiako mampanao mpilalao ina hoe mpanatotosahy amin'ny resaka horonan-tsary nanao ny film malaso aho malaso voalohany malaso faharoa ary malaso fahatelo ho avy navita film momba ny resaka tsy fandriam-pahalemana foana moa ny antony dia tsotra hoe afahana misensibiliser na mampafantatra ny olona hoe indrindra fa ny ato anatiny hoe mila miova tsika zay ny tanjona Madagasikara tafiditra amin'izany antsony hoe firenena anankiray koa mamoaka horonan-tsary ho rehareha maneran'izao tontolo zao zany hoe ilaiko ny président mijery ny sambaratonga zavatra ambaratongany rehetrarehetra tsy mijery fotsiny izy am'sehatra ny hoe hiderana azy hoe navita zavatra taty zao omaly dia iny nanaovana communication non za dia mila président afaka manitry tena ka tsy zavatra rehetra ataon'io dia tsy mety nefa ny ary ambadika ry nona tsy hoe zavatra ataony ataondroany no indraindretsy amin'ny télé etsy na etsy nefa ary mijaly amin'ny asan-drahalo na koa amin'ny tsy fandriam-pahalemana za zany dia miandry président ary fantatro fa izy no ny fahafantarako azy ary nazavako taminareo teo hoe tsy possible olona zay tsy mahalala ny olona clé io no afaka tafitany Madagasikara da hifotom-pisainana sy le fanovana indrindrandrindra le fomba fijery lavitra ampivoarany Madagasikara ny andrasanay ho an'ny Tananarivo za zao mipetraka eto Tananarivo any faritra atsimo aho Jerry fa za mipetraka eto Tananarivo za dia mampianatra isan'andro ny olona mba haiteny vahiny za am'izao fotoana zao araka tenenina teo dia efa tafiditra any amin'izany antsoina hoe coach vie zany hoe life coach mampafantatra ny olona hoe raha ianao matoritory ianao variana isan'andro ty anao dia ahantra sahala amin'izay ihany koa ny gouvernement sahala amin'izay ihany koa ny mpitondra raha itsika mpitondra variana fotsiny mameny posy na koa tsy misy fitsipoka mihitsy no ampiaritsika eto Madagasikara dia hijaly itsika nandrasako zany poniny Tananarivo tonga saina mahalala mahay mieritreritra hoe libre tena libre mihitsy ary eto miantso hoe aoka anao ahay mieritreritra mamakafaka hoe inona moa mahatonga anah manao an'ity fa raha ianao amin'ny fotoananao tianao le zavatra na inonao le zavatra ka tsy mamela ny tenanao intsony anao hametra-panontaniana hoe inona ny antony itiavanao an'io zay ny antsoina hoe fanatique tena zany antsoina hoe fanatisme ny fanatisme zany dia tapenanao ny sainao hidinao ny varavarana ka tsy te hiteny intsony anao hoe inona ny antony itiavanao ny olona io inona ny antony anohananao ny olona io inona ny antony anaovanao an'izao eto zany tsy resaka fanatisme ny teneniko fa za zany tena dondona loatra zany Jerry hoe ampy zay ty zanaka mpamboly papanay sy mamanay mpamboly
za zany raha jerena za teamboly fa tsy hoe tsy teamboly aho fa za teamboly fa teamboly amin'ny fomba azahoana vokatra bebe kokoa moderna zany zay moderna mba misy ny zezika ny anay tainomby no aoro avory anaovana zezika miasa mafy zay isa maraina ao anaty valanomby mandraoka andreny anaovana zezika eto zany fa misy ny moderna manaraka ny toetrandro ampivoarana azy ka nandrasanay de nigerieny président candidat laharana fahatelo amby folo ny lahara-pahamena rehetrarehetra ka afahantsika mifaly hoe wow faly izahay zay zany marano ako le zavatra tena lahara-pahamena teo eto zany o miantso an'izay ho za teo amisetry ny fampianarana ekonomia ny satria raha vao ekonomia ny ratsy dia miena le volatsika ny sandabolatsika ambany lahara-pahamena dolo zany fa ho anao za avy any amin'ny sud anao malala an'izay matoa nanao an'le film ny orana tsara malaso Madagasikara ane mijaly zahay jerie ary miteny aminareo any atokantrano mijaly zahay resy lahatra amin'ny programme ny Andriamatoa Andrinirina Rajoelina hoe asina puce matoa asina puce efa ny olona anankiray mahay mieritreritra de manontany hoe inona ny fiantraikan'io puce io de inona ny tombotsoan'io puce io puce intelligente izy puce mahiratra zay atao anatin'le omby ho anahy manokana zany tsy maintsy miaraka amin'olona ny mpivarotra ny puce io zany satria tsy sika no nanao azy jery fa olona hafa nanazava io hoe inona ny tombotsoa dia inona ny mety ho défaut-n'io na inona ny mety ho lafiratsiny io fa ny tsisy lafiratsiny io ny tombotsoa no tena betsaka amin'io zay isariako ny any atokantrano hoe raha vao misy an'io puce io ny ombonay jery satria ny fiompiana omby raha mbola any faritra atsimo anao ny aina tany jery raha mbola mifaritra atsimo ny omby ny arenany malagasy mihitsy tsy eto tsy any atsimo ihany fa diso raha ilaza hoe Tananarivo tsy miompiompy za vao mandeha voaka kely Tananarivo de mahita omby betsaka hay manana omby betsaka Tananarivo kanefa ny mpangalatra am'izao mora angalarina le omby satria tsisy fomba afahanao manaraka azy rehefa very izy tsy mamantatra azy tsy manao zay raha vao mandeha amin'ny arabe fotsiny ny omby angalariny dahalo mandeha amin'ny arabe iny defa tsy hitanao ny dia tongotra ka nampitsongodia rehetrarehetra zany defa very ilaina le puce am'izay zany nafahana mamatatra hoe aiza ny position aiza ny misy azy le drone raha ohatra anaty ala izy lavitra be anao tsy afaka nidina foana le drone aloha vao mandeha ny hélicoptère nefa président candidat numéro 13 Andrinirina Rajoelina de nilaza fa hanome hélicoptère ho an'ny mpitandro ny filaminana afana manenjika an'io io dahalo ka rehefa hita amin'ny alalan'le puce mifandray amin'le drone de maninona hita iny de enjeny eo am'izay vao mandray andraikitra ny mpitandro ny filaminana hoe ato ny toerana misy azy ato ny toerana misy azy efa laza ihany koa izy hoe asina poste ino ma ty intervention spéciale eny am'ireny toerana betsaka omby reny tsy any ambetsaka omby ihany fa ty andreny vohitra ka midina any ambany ny fanatsarana zany rehetrarehetra zany manampy anay piopy zay piopy ny voatra zay moa averimberiko foana zany hoe zahay tambany voatra fa tambany voatra mieritreritra ivoatra ny fiainana ary tohananay zay politika fampivoaran'izay maranako ny zavatra teneniko tsy hoe tsy de teny iray anao de ahoana rehefa tsisy ny fangalarana de tsy miasa ny olona tsy miasa ny tanora amoronana asa ny tanora inona ny famoronana asa ny tanora ny fanatsarana ny zavatra hainy tsy hoe entina ty andreny voatra ny tanora hoe entina miaminy tanora non amoronana asa ny tanora mba haninona mba hananasa izy amin'ny zavatra hainy tsy nianatra ve izy mahay mamboly ve izy mahay manao an'izao ve izy ariska izy ampianarina izy hoe manomboka am'izao de tsy ho sahirana ntsony ianao amboly zay ampianarina anao hoe aza mieritreritra intsony ianao ilaina zany le fampianarana tiako tenenina io zay aparitaky ny amin'ny alalany programme nasa ny IM zay IM hoe misy ola alefa mihitsy any ambany vohitra any hoe ampianary ireo mba atoko tena ampianary ireo tsy ankina amin'olona ampianary ireo fa zao zay ilana n'ilay fotodrafitrasa zany hoe ireo olona jiaby rehetrarehetra reo de azo anjara mety aminy ohatraohatran'izay zany le zavatra misy
Mamola manam-potoana mihitsika aloha René Fulgence raha ny resaka izay fanaovana aloha fa ny toyany izay fangatahanao ny fampisehoanao izay farantenanao sy ny laharam-pahamehanao izay hatrany dia zavatra anankiray tsikatra ihany koa nefa fa ny fitondran'ny candidat Andry Rajoelina tamin'ny teteza mita no anisany namikaikaika ihany koa ny amin'ny tsirairay tamin'ny resaka arena kibon-tany ny arena voajanahary ahoana ireny fahitanao an'izay tao anatin'ny teteza mita Andry Nirina Rajoelina mihitsy no président zay teteza mita moa ny anarany za manokana zany dia nahita ary natsapa zavatra tsy nilamina tao teneniko zay na tsy teneniko azy zany efa fata anao zao minao mihitsy nahita hoe anao mpanao gazety dia nahita an'izay tsy filaminan'izay fa maro ny antony taddio tsara fa tao anatin'izay teteza mita zay dia fitondrana ny raisana zany hoe azotsika lazaina angamba hoe tsisy lamina mipetraka ka afaka anarahana sy anaraha masony tsirairay zay membre ny gouvernement tamin'izany fotoana zany ny tamin'io 2009 eto zany raha zaho anotaninao dia azoko lazaina hoe fomba anankiray ny anarany ary nanatsoahany ny lesona ny teteza mita ny tantany izy fa tena hitany hoe tena tsy ho voafety raha tsy apetraka milamina tsara amin'ny fitondrako manaraka zany hoe satria ny passé manko akana lesona izy io jery raha ianao vao tsy mahay maka lesona amin'ny passé so anao voafitaka so anao tsy ho tafita mihitsy amin'ny fiainana ny zavatra nitranga tany aloha tany dia atao fakana lesona nefa fakana lesona tonga anao androsy fa tsy atonga anao iverina zay aloha anankiray de 2009 moa nanontanianao anahy de 2009 no resako za zao de nisany nahita ny tsikatra an'izay hoe tena dangereux ty fa tena misy zavatra tsy normal ao ny fanarato-pahefana zavatra nisy zany tsika rehetrarehetra nahitan'izany ary tsy azo afenina zany fa eo teneniko teo fitondrana ny raisana le izy de raha za zany teneninao moa ve le olona zay mitantana mihitsy no tena problème sa le olona mitantana miraisitsika hoe mbola vaovao teo amin'ny pernance izy de mandray ny expérience izy nianatra izy tao anatin'izay ny orinasa rehetra ne jery tsy mandray olona raha tsy manana 10 taona 5 ans d'expérience tsy marina zay misy orinasa ohatr'izay ary ny akamaro a 98% ny orinasa ka raha ohatra hitady olona ho DG izy na tantana tale mihitsy tale général le orinasa de maninona olona fananana expérience ary mahita ny lesika tao anatin'ilay fitondrana ao anatin'ilay io asa tadiavina io no tokony ho petrahana de ho anahy manokana zany ny tena azoko anazavana le 2009 de tsotra ny fagnaro tao maro ny olona tena nanararaotra an'io satria hoe teteza mita maro ny olona namoaka teny hoe illégitime ny anao hoe anao ne tsy manaraka lala-paronena anao ne tsy manao an'izao hoe anao ne tsy akatoavy ny comité international ny fiombona iraisam-pirenena izao mety maro zany ny antony zay azotsika hoe tenenina hoe tao zany natonga anazy miteny am'izay hoe aha raha te hampandrosan'ny Madagasikara tsy maintsy mila fotom-pisainana vaovao satria betsaka ny mpanao nararaotra betsaka ny olona donto moa matetiky itenenako azy donto le olona donto ty manimba zavatra maro zay mahatonga antsika mila ampianarina mieritreritra mila ampianarina mametraka tanjona mila ampianarina hoe toetran'olona mpitondra ino moa ty mpitondra tokantrano de tokantrano mahay mamatsy ny vady aman-janany fa tsy hoe lehilahy mamolava tsy marina zay teneniko zay zay zavatra zay zany ao anatin'izay zany ny anarana an'ilay 2009 zany da ohatrany hoe lesona hoe ok tsy mety tsony ty fitantanany ty fa zao ny fomba atao raha hametraka ny Madagasikara tandalana malala manaja ny arena kibon-tany tenenitsika zany firy moa ny arena kibon-tany tsika ne manan-kareny zay zavatra zay zany hitany hoe inona no misakana anahy inona mahatonga anahy mbola miankina amin'olo alors que tenenina isan'andro hoe zahay indépendant isaky ny 26 juin mahaleo tena nefa na mampiasa ny moyen na ny zavatra nana na azo avadika vola na azo avadika an'izao tsy haitsika malagasy manomboka anay madinika nefa tiako tenenina am'izay ka noho zany eto zany ny m na ny programme Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina de nametraka ary naindraindrany ny exagérevany mihitsy hoe arovana am'izay reto ny sistantsika ny arenatsika mba higoka daholo izaho sy anao araky tenenina hoe isika miaraka izaho sy anao ny responsable an'izao anao ny mpitompona andraikitra an'ity anao ny misahana an'izao ndaotsika iara ao anatin'ny
fiarovana zany io rehefa avy nahita hoe zao ny lesoka zao ny tsy mamety zao ny mamety maro dia maro nareo no manohana ny candidat Andry Rajoelina indraiky io tsy vitsy tahaka ny any ankilany koa moa zany maro ihany koa inona ny iraisanareo indray ary amin'ireo inona le zavatra iraisanareo raha hoanareo mpanohanareo ny foto-kevitra zany foto-kevitra na hoe ny zavatra andrasana ho anahy manokana za René Fulgence raha manohana ny candidat laharana 70 dia tsotra noho ny zaho manao zavatra za zany tsy niaraka tamin'ny jery teto mihitsy raha tsy olona masahy miseho télé ary efa nataoko hatramin'izay zany mandeha morning day aho mampianatra aho nanao orona tsara aho tsy nisy fanampinizaniza mihitsy dia izay modely izay nendiko eto androany ampahafantarako ny vahoaka malagasy izay mijery an'izao zavatra zao hoe zaho raha nanao ty zavatra ty tsisy fifanarahana fa ny zavatra ny tiako atongavana dia tsotra hoe zaho misy ilavana anavy dia fantatro hoe important zaho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ary fantatro hoe ilaina aho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny tenenako zay jery za zany malala hoe zaho tia ny Madagasikara ary raha nanao reny orona tsara reny aho nandany vola be aho nefa tsy nahazo vola be aho niverina nandany vola be aho fa tsy nahazo vola be en retour amin'ny fanaovana an'ilay film fa nataoko iny mba ho hitany izao tontolo zao hoe aiza ty toerany ty tsy hoe Madagasikara be gidro zay moa nafantaran'olona atsika le animé Madagasikara ony dia any Madagasikara za tany ivelany dia miteny any Madagasikara nga misy olombelona ohatra anareo misy olombelona ty dia mila mihetsika amin'izay zao zany fotoana hoe afana mihetsika ampivoarana Madagasikara zay zany no mahatonga anahy miteny eto hoe amin'ny rafitra rehetrarehetra dia hitako hoe afaka mampandrosan'ny Madagasikara aho dia ino nanjara birikiko hitsapako ampitondrana ny Madagasikara ny anahy zany raha resahana jery hoe zany plutôt ohatrany hoe mifototra tanteraka amin'ny fampandrosoana zany aho na ino tenenantsika an'izay na politique zay na ino zay tsy maninona antsotsika politique zay fa politique de développement fijeriko azy satria leo aho mahita an'le gasy mitaraina lava leo aho mahita an'le gasy mitaraina amin'ny embouteillage leo aho mahita an'le gasy mitaraina amin'ny loto satria tsisy mandray antanana dia eto zany ny akamaroan'ny ekipa rehetrarehetra na ny olona rehetrarehetra manohana ny Andry Rajoelina ny candidat numéro 13 dia ny hitako dia fanena ihany zahay fa ny hitako dia hita mihitsy hoe ino moa ty hitako zany hoe tena tsisy condition le izy fa hoe ahoana hitondratsika an'ity firenena ty mba hiala amin'izay tsika amin'le habadraojana zay fiteniko azy hoe badraoja na ataoko direct ohatran'izany za olo direct dia na teneniko mihitsy hoe donto loatra tsika ary fa nyteneniko zany tsika tokony tsy anaiky intsony ny donto tsy anaiky intsony fitahan'olona tsy anaiky intsony nanaovan'olona surtout ny olona ny ato anatiny sika samytsika ihany ny famitaka fisika samytsika ihany mahita zao ny tsara ohatran'izay zany le izy ka hitovizana le izy dia mifampandrosoana ny Madagasikara misy manao hoe tohatra fiakarana koa ange ny olona araka lazainareo hoe tonto zay misy manao manaroatra hoe tohatra fiakarana tsy ho isanareo olo reo ve ny candidat Andry Rajoelina Andry Nirina Rajoelina dia nialan'izay fotom-pisainan'izay hoe maninona ty fireneko ty Andry Nirina Rajoelina zany te hisafidy ho président voalohany ka tsy ho adinony malagasy rehetra mandram-pahafatiny raha isitsika hoe raha sanatria hisy ny guerre mondiale ny pokany ty Madagasikara ty sanatria dia tokony na any apasana zany tsika na any akoatra tsika dia atadidy hoe Andry Nirina Rajoelina dia lehilahy anankiray nanatsokanay tao anatin'ny fantrana toy ny Nelson Mandela tompoko dia misy statue mihitsy misy tsangam-bato mihitsy Afrique du Sud lehilahy anankiray nanany maizy azy ary tsy nieritreritra tamin'ny fo fa nieritreritra tato amin'ny saina hoe ahoana no afako mampivoatra ny Afrique du Sud sala amin'izany koa ny fijeriko ny toe-tsainy Andry Nirina Rajoelina tsy hampiasa ny malagasy intsony ho toetra fiakarana ka ahafany mandositra ny Madagasikara ka hiaina ny ivelany izy rehefa tonga ny tsy fahatanterahana le velorano zay lampanantenana dia andositra indray dia mbola raha za ho président za tsy manao an'izany indrindrandrindra fa ny zavatra nafinaritra anahy dia ny fitenena ny Andry Nirina Rajoelina ny teny hoe ny karamako dia omeko zaraiko misy mpitondra any ivelany manana zay zavatra zay inona ny antony teo tadidin'ilay taranaka faramandimby izy hoe tsy nisy
olana ampivoatra ny Madagasikara raha tsy tanora kely afaka nyjoro afaka ny sahana afaka nametraka fepetra afaka niteny hoe non afaka niteny hoe oui amin'ny zavatra zay mitondra fahasoavana ho an'ny firenena ihany fampandrosoana problème teto hoe tsy afaka manao non ny sasany amin'ny resaka corruption kolikoly ny olona rehetrarehetra mampiasa an'izay abus zay ny any ministre ny amin'izao fotoan'izao dia ny lalàna ny aignan'ireo zay fijeriko ny levely rano avy hatrany raha vakiko levely rano 3 ny corruption iadivana ny tandalana ny fitsarana ny vahoaka malagasy mila faly any amin'ny fambolena ny mpamboly ny akabaroan'ny zazao zanakapamboly zao jery zao tsy haiko na zanaky nino na jery fa zazao zanakapamboly ny 80% ny malagasy na mety mihoatra an'izany tena mpamboly ao anatin'ny levely rano nefa dia hampinareo fambolenareo mba hahafahatsika handefa vokatra ny ivelany letchi ampiakarina vokatrindreo vanille ampiakarinareo zay natiny hoe productivité zay le fahaizana mieritreritra mampiakatra n'io zavatra io isan-taona zay nitadiavina ao amin'le candidat numéro 13 sotranao René Fulgence tamin'izay efa manakaiky ny faraparan'ny fotoana isika omeko nefa omeko fitenena farany nefa ianao amondronana sy amin'tinana izay voalaza rehetrarehetra teo zay ny amin'tinako an'izay zany jery de tsotra anao tanora za tanora tsika ne fakahita eto anao any tokantrano tanora mety misy dadabe ao mety hiala n'ity tany ty tsy ho ela mety misy sasany maika koa ho any amin'izay fiainana mandrakizay zay samby manana zavatra inoany ninina zavatra inoanao ninina zavatra fantatrinao aza vela ny zavatra fantatrinao ihany no amotikanao no ny zavatra inoanao ihany amotikanao dia lasa tsy mandray andraikitra ianao mampanantena loatra anao ny zavatra tsy hita maso na zavatra hita maso nefa zavatra hita maso tsy mitohy makany amin'izay mila fantaranao hoe hoaiza ny lalakaleanao za miteny aminareo zao tompoko dia miantso ny malagasy manana saina entina mieritreritra mba tsy hanana toe-tsaina hoe hiverina indray aho amin'ny zavatra efa nalohako ino mahatonga ana amin'ny tena zay jery amaranako ale teny io isika tamin'ny 2002 2009 hatramin'ny 2009 dia nisy président teo laharana fa5 zay mpifanetra amin'ny laharana 3 Marc Ravalomanana Andry Nirina Rajoelina izany nanalany Marc Ravalomanana teo amin'ny plasiny tsy Andry Nirina Rajoelina irery zay aloha dia lainga nisy araky teneniko teo rehefa tsy afapo ny vahoaka dia manina ny vahoaka trotra izy déborde ho izy mivoaka satria tsy voakontrôlinao tsony lay pompe amenoanao le rano raha vo tsisy mpiamby io rano io dia manina mitrotra le rano miala ao anatin'ilay siny tamin'izany nisy ny fanalana ny président Marc Ravalomanana laharana zay fanetra amin'ny lay nakazy teo zay tsy izy rery nakazy satria zay le tsy iny any atokantrano any jery hoe izy rery non tsy raha izy rery dia efa voagadra hatram'izay izy efa mata azy izy efa nitomany tsika malagasy hoe zay ny anao zay voanao zay tsy izy rery ny vahoaka malagasy tao fa izao raha mampitahanao zavatra reo jereo tsara raha mbola tsisy firenena teto ambony tany ka ny olana ongany indray no mbola averineo ka hivavaky mafy engane mba tsy averiny tsony le zavatra nataony sarotro be zany sala mivady ao an-trano raha tratranao njangajanga ny vadinao na lehilahy na vehivavy dia mbola hiforotra ovy ianao na hoe tia zany hamaroany vehivavy tsara fanahy vehivavy tsara toetra tsy alenao ve mitady vehivavy zay tsara fanahy kanefa hitanao fa hanajanao ary hitanao fa afaka mety nanao erery izy fa mbola tsy nijangajanga izy mety nanao adisona izy fa afaka mifona aminao izy ary mangataka omeo toka ameo ahy lay fitokisany raha vady androany fa ho karakaraiko anao tsy averiko tsony le zavatra paseny any anao tamin'izany fotoana zany nanarinao le vadinao anakiray eto miantso ny vahoaka malagasy laharana faha3 tanora mahafantatra hoe hoaizy izy oentinaizy le firenena za ty vavolombelony zany ianao tokantrano vavolombelony zany ny média vavolombelony zany zao tontolo zao vavolombelony zany fidio ny laharana faha3 Andry Nirina Rajoelina fa mazavany anazy ny lalakalea ary manana antony anaovana an'izay dia fafenoany lay fepetra tokony mpitondra fotom-pisainana vaovao no entiny eto amintsika raha zany no anontanianao fotom-pisaina vaovao amin'ny 19 décembre le izy raha tsy manana carte mpifidiana anao amin'ny fitiavana io tenenako an'izao jery
tsy fanerena mihitsy fa manokatra ny olona hoe mba mahaiza misativa za enti-po satria ny enti-po dia lasa fanatika ianao 19 décembre laharana fahatelo amby folo ndao jerentsika andao arahintsika lay fampanantenana dia hoe ndao ary jerentsika ary zay fotsiny angatahako aminao nizao ora zao amin'ny fitsikina fa tsy amin'ny atezerana dia non tsy zay aleo anao mahatratra ny 2019 aleo tsika jiaby mahatratra ny 2019 ko dia misaotra ny jery misaotra nareo mpijerana tokantrano any misaotra anao tamin'ity takariva ity moa farana rehetra ihany koa ny fandarantsika ary dia malalaka foana ny sehatra raha toka misy ny teny izay tokony fanaovatsika raha amin'ny fotoana manaraka ihany koa dia mbola misy ny l'entrevous izay hoarahantsika fa ny androany aloha dia mifarana hatreo mametraka veloma mandra-pioana ny tokantrano any ary veloma reo ny Fulgence mandra-pioana daholo ary veloma tompoko